Notanterahana tany amin'ny commune Ambobao Sud ao anatin'ny distriktan'ny Manjakandriana tamin'ity androandroany ity ny fanetanana ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava raha efa andro maromaro zay no nanomanana itetsika ity dia izao totosa izao ihany ity etsika mifanandrify amin'ny sehatra ny fahasalamana ity. Maro be ireo mponina natao amin'ny commune Ambobao Sud distriktan'ny Manjakandriana noliana tamin'ny fitsaboana ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Nitanterahana androany tany amin'ity commune ity ny fanetanana izay fahasalaman'ny nify sy ny ativava izay izay notarihan'ny sekretera général ny ministera ny fahasalamana. Lanonana telo sosina ary fararanondanonana no atretsika mianakavy anio maraina sy anio tontolo dia ny lanonana mahakasika ny voka-dehiben'ny commune. Eo koa ny fankalazana ny fahadimy taona ny lycée eto Ambobao Sud ary eo koa ny lanonam-panokafana ny herinandro ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava eto amin'ny faritra Analamanga izay isika eto Ambobao Sud no tendrena manokana kanaovana ny lanonam-panokafana mahakasika izany. Nisy araka izany ny fitsaboana maimaim-poana sy fizarana fanafody ho an'ireo izay olona sahirana tamin'izay manana olana amin'ny fahasalamana ny nify sy ny ativava izay. Ny fanandrifindrindra tamin'ny voka-dehibe fanaon'ny commune isan-taona ity hetsika ity teo ihany koa ny fankalazana ny fahadimy taona ny lycée ao Ambobao Sud.